Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao. Ahoana no fitantanana ny vola ao an-tokantrano raha samy miasa ny mpivady. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe nareo no nametraka izany fanontaniana izany ary miteraka olana be mandrakariva eo anivon'ny mpivady ity resabola ity. Misy tena miafara amin'ny fisarahana mihitsy vokatry hoe ady sy fifamaliana amin'ny resaka arabola io. Ny Baiboly raha jerevantsika ny pejy voalohany dia tena mampianatra ny amin'izany hoe fitantanana izany. Vao pejy voalohany amin'ny soratra masina fotsiny dia efa miresaka ny amin'izany hoe fitantanana izany Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra hoe amin'ity zao tontolo zao tsika nomeny ressources be deaibe dia nataony hitantana izany zavatra rehetrarehetra izany. Indray ny fiangonana mangina amin'io resaka hoe management io, fitantanana. Ary izay no mahatonga ny hoe lasa misy fahavoazana be mihitsy eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny firenena noho izay tsy fahaizantsika mitantana izay. Be dia be ny ressources izay omen'Andriamanitra antsika. Ao anatin'izany zao ny vola, ao anatin'izany ny fahaizana, ao anatin'izany ny fotoana, ao anatin'izany ny fanomezam-pahasoavana sy ny zavatra samihafa izay manodidina antsika. Ka rehefa tsy haintsika no mitantana ny rehetrarehetra ireny dia tsy hogakontsika raha tonga ny fahasairanana bokany trosa le tokantrano, sahirana lava tsy tafavoaka mihitsy satria tsy ampianarintsika mitantana ny vahoakan'Andriamanitra. Androana dia te hiresaka prinsipa tsotsotra amin'izay fomba fitantanam-bola ao anatin'ny tokantrano izay. Raha jerevantsika aloha ny soratra masina tsy dia tena misy hoe andalan-tsoratra masina mazava tsara manondro hoe tahaka an'izao no hitantananareo ny vola ao anatin'ny tokantrano ho anareo mivady raha samy mampidi-bola ianareo. Tsisy an'izany loatra ao. Fa ny foto-kevitra kosa raha jerevanao ny soratra masina dia misy azo raisina tsara mihitsy ny amin'izany hoe fomba fitondrana tokantrano izany ka tafiditra ao anatin'izany ny resaka arabola. Ohatra zao any amin'ny Genesis 2:2 zao dia miresaka izy ny amin'ny hoe firaisana. Nofiray ihany ny mpivady. Any amin'ny 9:4 ny dikan'izay zany ao anatin'ny tokantrano zany mpivady dia tokony hisy fiombonana. Ka amin'ny resaka arabola zany dia tokony hipetraka aloha izay hoe misy fiombonana ianareo mivady fa tsy hoe manao tokantrano mbolavo dia samy mikepoka izay azony. Tsy tokantrano kristianina zany, misy firaisana zany ny ambaran'ny soratra masina. Ny faharoa koa dia misy mangarahara. Raha jerevantsika ny 9:20 amin'io hoe resaka tokantrano ihany manko Genesis 2:2 io dia manazava izy ny amin'ny hoe nitanjaka izy mivady dia raha ilasy ny vadiny nefa tsy nahalala henatra izy. Zany hoe misy mangarahara, tsy izy zavatra hifanafina fiainana zany eo amin'ny mpivady fa masio miariary daholo ny zavatra rehetra. Ka raha ohatra ka mifanafinafina zany ny mpivady dia eo zany dia efa olana sahady koa zany izay. Efa tsy kasitrahan'Andriamanitra zany izay fa tokony hisy mangarahara zany, misy fahafahana ao anatin'izy. Ka rehefa tsy misy le fahafahana fa ohatra hoe voagejageja hoe tsy mahazo manao an'izao ianao, ty tsy azonao atao, dia lasa teraka ho azy izay le fanafina fiainana izay. Lasa tsy maintsy teraka ho azy izay fanafina fiainana izay. Dia ny fahatelo dia ny hoe ny tokantrano dia lahara-pahamehana. Rehefa jerevantsika koa ny Genesis 2:2 io ihany dia ny zavatra voalohany indrindra nomen'Andriamanitra ny olombelona, ny firaisana voalohany indrindra noforon'Andriamanitra dia ny firaisan'ny mpivady. Zany hoe ny tokantrano zany no association numéro 1 nataon'Andriamanitra. Ka io zany ny zavatra anisany hoe lahara-pahamehana zany. Ka raha ohatra zany ianao ka manambola dia ao anatin'izay zany hoe ny tokantranonao aloha no priorité anao amin'ny fampiasana ny vola rehetra fa tsy ny zavatra hafa any ivelany ihany. Dia izay aloha zany foto-kevitra tokony apetraka izay. Averiko tsara misy zany aloha ny hoe firaisana, dia misy ny mangarahara. Ao anatin'izay mangarahara izay misy ny fahafahana, liberté zany, ary ny farany dia ilay hoe priorité zany ny tokantrano amin'ny zavatra rehetrarehetra. Lahara-pahamehana zany ny tokantrano. Ahoana ary ny ahafahantsika manaja an'izay zavatra samihafa izay. Misy any moa ny olona mametraka prinsipa samihafa, ohatra hoe ny vavy ny tompon'ny poketra. Zany zao ny be dia be ny olona manao an'izany. Ka na ohatrina karaman'ny lehilahy dia omena ny vadiny daholo. Dia le vehivavy no mitantana an'iny vola iny, mamoaka an'iny vola iny. Ka na dia hividy kapa aza le lehilahy dia tsy maintsy mihera amin'ny vadiny, mangataka ny vadiny ho an'ny olona sasany. Raha mety aminareo moa izay inona ny olona narapasoa arapatsara, fa raha ohatra ka mahatonga frustration any mivadinao le izy, tezitra izy satria miasa mafy izy nefa na dia kapa aza novidiana dia tsy maintsy mihera aminao izy. Dia malahelo izy. Dia izay no mahatonga an'le hoe lasa misy vola ho afeniny ao rehefa avy eo.
afahany mividy zay zavatra mety ho tiany satria mety ho voafehifehanao izy vokatra le hoe ianao ny lasa mandidy sy manapaka amin'ny fitantanam-bola zay. Tsy miresaka an'izany mihitsy ny baiboly ny vehivavy ny tompony poketra. Tsisy an'izany fa fandaminana ataon'olombelona zany afaka miovy zany raha mety aminao izy dia zay zany. Fa raha ohatra ka hitanao hoe misy olana izy dia arao ihany ny toy an'ity vidéo ity. Ny sasany indray dia mieritreritra hoe lahy lohan'ny vavy. Ny dikan'izay zany dia hoe ny lehilahy zany no mitatana ny vola dia any amin'ny lehilahy daholo. Dia ny lehilahy isan'andro mameo an'ilay vehivavy reto indray ny bazary, reto indray ny hividiananao sakafo androany. Dia ohatrohatrohatra raha misy famerom-bola aza dia takin'ilay lehilahy mihitsy. Zany koa zavatra tsy mety. Misy vehivavy tena mijaly mihitsy ataon'ny vadiny tahaka an'izany. Tena tsisy azony atao mihitsy. Na inona fa raha voavidy kiraro ara dia fa latsalatsain'ilay vadiny fa inona indray ny kiraro fa ngainao tsy efa nahazo kiraro tamin'izao daty na ohatr'izany dia lasa misy frustration, misy souffrance, fijaliana zany, fiforetrana anaty aterak'izay le hoe tsy mba manana zay zavatra mba hoe afaka ataoko tiako mihitsy fa fefeheziny vadiko foana satria feheziny amin'le hoe nilany lohan'ny vady, nilany lohan'ny vavy. Iny tenin'Andriamanitra iny dia tsy midika mihitsy hoe ny lehilahy tokony hitatana ny vola rehetrarehetra dia manao zay tiany atao amin'izany vola izany. Fa eo amin'ny fitantanana, fitondrana ny fianakaviana, ny resaka leadership indrindra no tena hipetrahan'izay teny zay fa mbola ho azavetsika ihany zay amin'ny fotoana manaraka. Ny resaka management dia tena zavatra azonareo mivady iarahana miasa tsara mihitsy. Andao arany ame anareo torohevitra iray ao zay mety hanampy ihany afahantsika mametraka hoe mirespekte an'izay zavatra samihafa izay. Averiko ihany zany tsy tafiditra ao anatin'ity vidéo ty mihitsy no hoe ny ray ihany mampidi-bola fa ianareo mivady miara mampidi-bola zany no resahako eto fa mbola vidéo hafa mihitsy indray no hoe raha ny ray fotsiny mampidi-bola dia ahoana ny tokony atao. Ny zavatra voalohany aloha zany dia izao hoe ny karamanareo mivady mety tsy hitovy. Tsy hitovy mihitsy moa zany fa samy manana ny vola hoe karamany ianareo mivady. Fa ny sosokevitra zany dia hoe isory amin'ny karamanareo mivady iny ny manaova zany nareo compte commun dia ny 20 isan-jato na ohatrina zany na ohatrina karaman'ilay lehilahy na ohatrina karaman'ilay vehivavy dia tsy tokony hoe lehilahy mampidi-bola betsaka dia manao an'izao izy na ny vehivavy mampidi-bola betsaka dia lasa manana pouvoir tahaka an'izao izy fa alaivo ny karamanao ny 20 isan-jato ny karamanao ohatra dia arotsaka ao anatin'ny compte commun ho anareo mivady zany. Iny vola hitambaranareo mivady iny zany no amoahanareo zay zavatra rehetra charge fixe mensuel rehetra ohatra zany ny jiro, ny rano, ny hofatrano, ny frais, ny adidy samihafa, tsy zavatra tsy maintsy hoe mivoaka ny écolagen'ny ankizy, ny resaka zay hoe ny sakafo hoaninareo, ny fanadiovanao tokantrano sy ny zavatra samihafa zany dia iny vola iny daholo. Aza eritreretina mihitsy hoe raha mivoaka daholo ny charge fixe mensuel dia mbola misy ambiny le vola. Aleo mihitsy isy ambiny dia ao anatin'ilay compte commun anareo zany mbola misy ambiny foana, misy ambiny foana. Raha ohatra moa zany le lehilahy na le vehivavy hoe tsy miasa isam-bolana izy fa isak'izay mahazo vola izy zany asa mety hoe isan-kerinandro indraindray ao anatin'ny herinandro izy mampiditra vola be dia be mihitsy dia iny vola iny zany ny 20 isan-jatony iny tokony handeha ho any amin'ny tokantrano daholo. Fa tsy hoe ny anahy ny hofatrano ihany ny alohako dia ninao ny zao ny alohanao dia nidikan'izay zany raha ohatra izy ka mahazo vola be mihitsy dia ny hofatrano ihany ny alohany dia lasa manana vola be anazy manokana zany le lehilahy amin'izay fotoana izay dia tsy mety. Fa tokony hoe ny vola rehetrarehetra zay azo ny 20 isan-jato izay no ahafahantsika mamaly aloha ilay hoe ny tokantrano ny lahara-pahamehana dia alefa ao anatin'ny tokantrano daholo izy. Raha vao tsy misy an'izay fomba fitantanana izay apetraka reo dia verivery vola io samy mampiasapiasa ny arak'izay tiana anaovana azy. Nandray aranareo mety voafatotra ny loka, fisotroana sy ny toy izany dia very fotsiny le vola tsy mandeha amin'izay tokony izy fa alao le izy hipetraka amina compte izay arahanareo mivady mitantana tsara mihitsy. Dia io compte commun io dia nareo mivady zany miara mitantana azy. Ao anatin'io dia alao isy ny mangarahara hoe zao avy daholo ny nampiasaina le vola tato. Tsy afaka tonga zany le lehilahy dia hoe misy zavatra tiany atao manokana dia tonga dia ao anatin'io vola izy ny maka. Fa io vola io zany dia ifampiarahana foana ny zavatra zay ampiasana an'io vola io zany hoe tokony ianareo mivady zany mirahina tsara amin'izay ampiasana an'io vola ao amin'io compte commun anareo io zany. Tsisy jerevana zany l'izy hoe le lehilahy be vola napetrany tao dia izy zany lasa manana pouvoir kokoa ampiasan'le vola na le vehivavy zao fa miara miasa tsara zany nareo. Zay le firaisana, zay le fiombonana efa respekte izy zao amin'izay fotoana izay raha manana zay compte commun zay ianareo. Dia le 20 isan-jato ambiny zany atao makaiza. Io 20 isan-jato indray zany no hipetrahan'ilay hoe manana fahafahana ihany koa nareo manao zay zavatra mety ho tianareo
ivelany zay mety misy olona mety le vadiny mety tia hanampy olona izy na tia hanampy ny fianakaviany izy na mety misy zavatra tiany atao hafa zany a de am'izay fotoana zay a manana ny vola eo izy raha te hividy izy asa famataranandro isaky ny tapabolana satria mba mety tia famataranandro izy na le vehivavy te hividy kiraro foana de any am'le volany izy zany no mividy an'izay kiraro zay le vola ambiny zany le 200 sisa kely de kely iny zany ahafahany mba hoe manao zay zavatra ahafahany manana liberté zany satria raha voalany am'le compte commun iny de averiko ihany fa amin'ny voalohany mety tsy maninona fa raha tonga ianao faharoa fahatelo de akandray anao de ny lehilahy tsy mahatakatra an'izany hoe ny vehivavy mila masque gommage maquillage pré shampoing après shampoing avant shampoing shampoing iny tsy takan'izany de tezitra izy fa inona daholo reto zavatra vidinao reto fa angato savony de ampy de lasa olana izy rehefa avy eo fa le vehivavy mety teanao an'izany pitsopitsony kely amin'ny fiainany zany teanao manao volo foana izy hatramin'ny ohany aza mety tiany atao ery any an-tsena any ny lehilahy mety tsy eritreritra an'izany mihitsy de amin'le zany lasa hoe fandanimbola de afaka mba se permettre manao an'izay le vehivavy amin'ilay ambiny volany aminy fa tsy hoe amin'le vola tokantrano raha vitantsika izany de miteny amintsika fa manam-bola ny tokantrano misy ambony amin'izay le vola eo de io ambom-bola io nanaovanareo projet mety hanao vacances ianareo na mety hoe anao zavatra ianareo raha misy olona misambola zany de tsy tonga de alainareo io vola io de ana fa mbola mifampiarahana tsara amin'izay aloha hoe ity vola ty ahoana nanaovana an'ity miaro atsika zany fa misy ane olona rehavana voafatotry ny resaka filokana ohatra le ray mpianakaviana le reny mpianakaviana de ny karama ny lany any daholo raha misy an'izay hoe vola anaovanareo compte commun tonga de efa bloqué ao zany le vola mipetraka ao de iny no ampiasaina mivoaka rehetrarehetra de voaro am'izay le hoe gaspillage fa moamoam-bola tsy mandeha am'izay malon'izay ny tsirairay zany hoe le 200 zany no azonao avoaka am'izay tianao anaovana azy fa ny 200 ny vola miditra aminao zany tokony andeha araka ny tokony ho izy ao am-tokantrano daholo le izy am'izay fotoana zay de io vola le 200 io averiko ihany raha tia ampitandranomasina ianao zao de misy aloha ny carte bancaire de mipotro daholo ny hoe namoahana an'le vola natao an'zao le izy satria virement daholo ny zavatra rehetrarehetra na mandeha metsena anao de carte ny ampiasanao de hito daholo zany le izy tsy maninona fa raha any Madagasikara aoka ho voasoratra tsara mihitsy hoe nanao course androany de zao ny vola de avereny ny ambo le vola ao anatin'le compte commun mba ahafahana tena misy économie tena manao économie nareo ao anatin'izany de averiko ihany raha manatanteraka an'izay zany nareo de mipetraka tsara le hoe misy mangarahara satria ny 200 ny vola miasa aminareo zany dia fantatrareo daholo efa tena mangarahara goavana be zany le 200 zany de samy manao zay tiany atao amin'iny fa efa mipetraka fotsiny hoe manana fahafahany ianao ampiasa n'iny vola 200 nao iny ka raha mampiditra ataoko hoe 50 millions isam-bolana aza le lehilahy de ny 200 n'iny ihany no ahafahany manao zay tiany atao fa ny 200 n'iny tokony hiditra anatin'le tokantrano daholo na ataoko aza hoe efa vita daholo ny charge fixe mensuel de zay ampinao zany iarahanareo manapaka amin'ny hoe anao projet anangana trano nareo na hividy tany na inona ataonareo dia projet amin'ny vola compte commun nareo le izy iarahanareo manapaka ny am'izay zavatra izay de voary koa am'le hoe lasa misy manafinafina tsisy tsony le manafinafina satria mba misy vola kely ahafahanao mampiasa zay tianao anaovana azy koa zany ao ambadik'izay de tsy voatery hoe andeha anafinafina andainga amin'ny vadinao ianao na anafinafina zavatra samihafa fa mazava tsara ny fampiasana ny vola ao anatin'izay rehetrarehetra zay ary farany de misy ihany koa le fiombonana ao anaty satria efa hoe compte commun zany iombonana ro mivady zany le izy ao anatin'izay tsy maintsy mametraka tsika principe na hoe taridalana lasitra tahakan'izany fa ny baiboly tsy tena miresaka mazava hoe ny lehilahy ny tompony poketra na ny vehivavy ny tompony poketra na ny tahakan'izao fa tsy maintsy jerevana tsara zay ambarany soratra masina dia miezaka tsika mametraka hoe ohatr'izao zany azo atao fomba iray ihany zany lasitra ray ihany zany fa ianao koa mety mahita hoe asa raha mety aminareo mivady tsara mihitsy ny hoe ny vehivadiko no mitatana azy fa za tsy mahay mitatana mihitsiny de tsy maninona raha izay no hitanareo fa mampety ny tokantrano tsy voatery anaraka an'izany lasitra izany ianareo fa raha hita kosa hoe misy olana le izy misy fifamalina lasa miteraka olana be aminareo le izy de andramo ihany fa mety anampy anareo izay zavatra izay raha ohatra moa zany ka hoe le vola miditra ao amin'ny izy mivady tsy ampy akory ho an'le tokantrano de ahoana ny atao apetraka ihany ve le 80% sy le 20% tsy mila an'izany mihitsy fa mazava ho azy fa ny 100% zany tonga de mirotsaka anatin'ny tokantrano daholo satria ny volanareo raha zany tsy ampyko kinareo ve aka vola 20% anaovanareo zay tianareo atao nefa ny vola ao tokantrano azy tsy ampy le karama feno de mazava ho azy fa mirotsaka daholo zany ny karamanareo mivady tonga de compte commun daholo raha ohatra ka tsy ampy akory ny volanareo ao anatin'izay
de averiko ihany hoe io compte commun io aleo mipetraka tsara ny hoe zavatra iombonana zany no ampiasaina an'io dia le zavatra rehetra ifandraisana reo anatin'ny tokantrano dia soraty tsara daholo mihitsy ny fivoahany sy ny fidirany fa ndraindray lasa olana le izy nataona teza daholo le volatra meko anao reny fa iza daholo satria tsy hita le izy zany akory tsy midika hoe soratana daholo hoe voatabia 900 ovy 300 karoty 500 tsy izay le izy fa ohatra hoe nanao findetsenana androany de asa 500 sy 500 sy ray alina de fa soratanao zay zany 500 sy ray alina aoka mihitsy izy hoe zao niditra zao no mivoaka zao ny sisa tanana mba ho fantatra zany na ro mivady samy mahita hoe zao no namoahana ny volantsika zao no nampidirina ny volantsika izao sisaina ny volantsika de ho hitanareo tsara fa afaka manao ekonomia nareo raha manao an'izay fa raha samy mitazony azy de samy hoe manao zay tiany atao amin'iny fotsiny de samy mandanindany manao libaliba amin'iny fotsiny de tsy mahatsangana na inona mihitsy nareo fa ny akabetsahany karamanareo atambaro izay zany no torohevitra vitsivitsy atoro atsika ka raha mahasoanao zay de azonao ampiarina raha tsy mahasoanao nefany de eto ambavaka de angataony tompo hoe inona tompo no modely tokony ety aminay mivady mba hampisy averiko ihany hoe fiombonana mangarara ny fahafahana ary koa ny resaka priorité hoe ny tokantrano ny priorité amin'izay fitantanana eo anivon'ny tokantrano izay de mirary soatsika rehetra ry havana de ho an'Andriamanitra rirany voninahitra amen.